Taorian'ny lalao dia nisy ny resadresaka ny fanaovany namana Zakinora Kotomanina tamin'ireo mpilalao sy mpanazatra ho an'ny Fossa Junior dia tsy nampikoropaka azy ireo ny isa ray noatra izay nitarihan'ny Kosfa teo amin'ny fidirana voalohany ho an'ny Kosfa kosa dia nanome tsiny mpitsara izy tamin'ity lalao ity. Lalao telo tsy miankina amin'ny fa miankina amin'ny any mpitsara mihitsy iny. Ny zalay fa hatram'izay mihitsy mitsara hatram'izay natany fialatsora zany foana iny. Tany fialatsora tamin'ny Azam mbola mistapy le bola dia fa tapely le bola mbola nisy 8 minutes tapely le bola tany fialatsora. Iko bola tsy faute iny. Bola tsy faute ngamba le bola tsy faute ngamba le bola le confronté tsy faute iny. Atao faute le bola teo. Fa iny tsy miankina amin'ny joueur amin'ny mpilalao mihitsy miankina amin'ny mpitsara mihitsy tsy fahaiziny mihitsy aloha vety dineny zay. Tsy dia misy hotantaraina moa dia mba iny le izy fa le premier but any fosafotsiny no somary iny moa fanapahan-kevitra dia atao hoana fa bon iny zany no izy fa dia miaraka fosa. Nahoana ny toerany ho an'ny Kosfa? Toerany amin'ny Kosfa moa zany dia zay vonona zay fa sy mahatratra ny déception kely satria tena nanateny zay fa diso fa iny zavatra misy atao hoana fa lalao dia tsy maintsy miezaka ny fair play ny Kosfa. Nahoany fosa zany tena milalao hoe natoky tena izy. Na ny tafidirana bola ary izy tsy niova ny lalao fa ny lalao calme fotsiny izy lalao milamina matoky ny fahaizam-bola. Hitany inona ny hitanareo lesika ho an'ny Kosfa? Lesika ho an'ny Kosfa zany manana ny nonosy diby izy dia zay ny avantageny. Dia nonosy diby manakorotana ny défense nairikely fotsiny mahazo bola izy dia nonosy diby. Hiatrika super coupe manahoana ny fanomanana? Ny fanomanana aloha zay dia vonona foana satria ty fa zavatra efa nekena hoe anao an'ity dia zay tsy maintsy manao zay ino amin'ny ny avantagenay aloha hitanao filalaovana amizay manao jeu satria fatanao rehefa zay olo manao jeu bebe kokoa zany toujours avantage fa tsy nanaraka le jeu tonga dia lavalava fa naharesy zay zay toujours nalao baolina ambany zay natonga zay nisy tombony. Hiatrika ny super coupe amin'ny knap sa manahoana ny fanomanana? Zay zao tsara satria anaty compétition zay misy fotoana tsara anaovana an'izany fa miandro ovena le fotoana satria maheno zay ohatrany le 17 mety hembotra satria omeka tsara satria momany préparation l'Afrique io dia ny tena iliny aloha mois de janvier satria moment io tonga de préparation fa tsada fa ny organisation ny fédération hita io ivena le daty fa vonona lalandava ny équipe fosaka.